Ny fiadanan'Andriamanitra no tonompo aminao sy ho amin'ny ankonanao ary am-pifaliana trano iarako aminao eto a, ny ampahirizako anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavozana ny saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Mila miova amin'ny fisainanao mba andraisanao ny zava-baovao, mila miova amin'ny fijerinao satria Andriamanitra dia efa manomana zavatra vaovao, fa raha ny zavatra efa hainao ihany no hainao ny dikan'izay dia tsy afaka ny handray zava-baovao ianao araka ny tenin'Andriamanitra hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy afaka ny hainy zavatra rehetra ianao raha tsy miova amin'ny fanavozana ny saina, ary mila attentif ianao, mila mahay mijery, mila mahay miheno tsara an'Andriamanitra ianao amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao andavanandro, satria ireny rehetrarehetra ireny no entin'Andriamanitra hampianarana anao hidiranao amin'ny zava-baovao. Aleloia. Ary mila ihany koa ianao mino izay voalazan'Andriamanitra sy mankatoy izay rehetra hitaomany.